mbola faly miarabantsika hatrany tokantrano indray atratra ty andro anio ity andro faharoa amin'ilay famelabelana mitondra lohateny hoe ireo fahagagana fito ao amin'ny filazantsarany nosoratan'i Jaona isika. Ary alohan'ny anomboantsika ny famelabelana nefa dia mbola heno hira anankiray aloha isika aorianan'izay dia hisy ny vavaka.
iaraka ivavaka ary sika. Tompo ray marajanandandro midera sy mankalaza ny anaranao izy satria mbola notantaninao sy mbola vombinao ka mbola afaka mihaino indray izao teninao izao. Ray malalo ny teny rehetra izay ho atao ane enon'ny mpiaino rehetra dia mba ho tafalatsaka ho pon'izy ireny ary iainan'izy ireny ihany koa anie izany. Anaran'i Jesosy natanjavaka izany. Amen. Amitina ny omaly aloha isika. Omaly isika dia nianatra fahagagana voalohany izay nataon'i Jesosy dia nanovano rano ho lasa ramboloboka mamy tsara. Azon'Andriamanitra tao ny mameno izay zavatra tsy ampy ao amin'ny fiainanao raha mametraka ny fiainanao ao aminy ianao. Lohateny ray indray no entina amintsika androany dia hoe mino alohan'ny ahitana famantarana. Fahagagana anankiray izay nataon'i Jesosy ihany no entina antsika amin'izany dia ny amin'ny fanasitranana ny zanak'alahin'ilay tandapa. Koa manasantsika ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mamerina ny fiarabana sy manantitrantitra izany ho antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana amin'ity takariva ity. Mbola ao anatin'ny lohahevitra lehibe ihany isika manao hoe ireo fahagagana 7 ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona. Koa tonga eo amin'ny andro faharoa isika ankehitriny, tonga eo amin'ny fahagagana faharoa isika ankehitriny dia ny nanasitranana ilay zanakalahin'ny tandapa. Izay ny lohateny nampitondraina ity fahagagana faharoa ity, fanasitranana zanakalahin'ilay tandapa mino alohan'ny ahitana famantarana. Mino alohan'ny ahitana famantarana. Rehefa avy ao Kana Jesosy dia lasa nakany Jerosalema ankalaza ny Pasika. Mbola ao Jerosalema ihany Jesosy dia nanantona azy amin'ny alina inga Nikodemosy ary nanontany fanontaniana maromaro tamin'i Jesosy. Rehefa avy ao dia nandalo ny tanan-dehibe io izy ary dia tonga tao Jordana. Olona betsaka no natao batisa tao Jordana. Rehefa avy ao dia nandalo indray izy ka nifidra nakany Samaria. Tao izy no niaona tamina vehivavy anankiray Samaritana tamin'ny andro mitaotao vovonana, tamin'ny andro migaingaina ny hafanana. Ary ny mponina tao Samaria moa dia nangataka an'i Jesosy mba hijanona ny 2 andro tao amin'ny tanànandry zareo io, dia nijanona ny 2 andro tao Jesosy. Zao no fanambarana ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona toko 4 ary 7. Ary noho ny tao Jerosalema Jesosy ozy izy tamin'ny Pasika dia tamin'ny andro firavoravona maro no nin'ny anarany raha nahita ny famantarana izay nataony. Rehefa afaka izay rehetrarehetra izay dia niverina nakany amin'ny faritry Galilea indray izy. Ary rehefa tonga tany amin'izany toerana izany izy, ny olona voalohany niaona taminy dia ilay tandapa. Izany hoe niverina ao amin'ny Kana indray zany izy ankehitriny, niverina ao amin'ny tanànan'ny Kana indray zany izy ankehitriny. Ilay nanaovany an'ilay fahagagana voalohany dia nampody ny ranotsotra ho lasa ranom-boaloboka. Ka eo zany no nanaovany ny famantarana na ny fahagagana faharoa. Zao ny fanambarana ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona toko 4 ary 9. Dia tonga tao Kana any Galilea indray Jesosy. Dia tany amin'ilay nampodiana ny rano odivay. Ary nisy tandapa anankiray nanana zanakalahy marary tany Kapernaomy. Tandapa anankiray mpiasa-panjakana ambony tao amin'ny lapan'i Heroda Antehifasy no nanantona an Jesosy tao Kana indray tamin'ity indray mandeha ity. Narary mafy ny zanany. Tsy dia fantatsika loatra hoe firy taona ilay zaza, fa ny teny Grika ampiasainy eto amin'ity Jaona toko 4:9 ity izay milaza manao hoe paidion, dia ilazana fa mbola zazakely tokoa ny zanak'ilay tandapa
izay marary eto. Ny ray aman-dreny moa dia azo lazaina hoe vonina anao zay faraheriny mba hiverenany fahasalamany zanany zay tsy salama anankiray. Eny raha de mila fanafody ara lay zaza, de mandeha lavitra izy, na de amin'ny 12 alina aza, na de ataoko hoe andro tsy azo ivoahana noho ny fisiny tsy fandriam-pahalemana azy, ny ray aman-dreny de vonina anao zay faraheriny mba ahitany zanany fahasalamana. Ary mitovitovy amin'izany ny zavatra misy eto, niala ny torimaso mamy ka dia nandeha tongotra ity ray aman-dreny anankiray ity mba hitady fanasitranana ho an'ny zanany izay tratry ny aretina. Tsapantsika ny manjoa an'ilay tandapa, azontsika saraintsaina ny zavatra iainany sy ny tebiteby iainany ity tandapa ity. Zao ny fanambarana ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Jaona 4 ary ny 7. Ary rehefa reno izy fa Jesosy efa tonga any Galili avy tany Jodia, de nakany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy hanasitrana ny zanany satria efa ho faty izy. Dodina ity tandapa ity, ary tsy namenatra azy ny mampiasa ambony azy ao amin'ny lapa-panjakana, fa nandeha tongotra andro maromaro izy mba hitady an Jesosy. Efa reny fa Jesosy dia manao fahagagana, manao famantarana, ary dia nitady ny lalana rehetrarehetra izy mba hionana amin'ny Jesosy. Rehefa tonga teo anatrehan Jesosy izy, dia zao no resaka nataony ao amin'ny Jaona 4 ary ny 7 sy ny 15. De zao ny fanambarana omeny Baiboly. Ary olona tandapa taminy, tompoko midina re, de ny tsy mbola maty ny zanako. Ary hoy Jesosy taminy, andeha mody, velona ny zanakao. Ary lehilahy no ny teny izay nolazainy Jesosy taminy, de lasa nody. Jaona 4 andiny 7 sy ny 15. Mario tsara fa misy dikateny fototra zay ambaran Jesosy mahafinaritra loatra eto. Ohatra ny manome tsiny ve, tsy manome tsiny mivantana ve, raha jerena akaikaiky kokoa de inona ny zavatra misy. Ohatra ny te ametraka fanontaniana manokana Jesosy Kristy eto. Donge verenantsika vakina lay andalateny eo amin'ny 9 angamba raha ny tena misy. Ohatra ny tehiteny Jesosy manao hoe ianareo raha tsy mahita famantarana tsy mety mino. Zavatra manahitra ao anatin'io tenin Jesosy io de zao, nahoana moa zany no raisiny Jaona antsoratra zany teny ohatra ny mavesa-danja zay nambaran Jesosy izany. Ianareo manondro ny vahoaka izy, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana tsy mety mino. Nahoana no nasongadiny Jaona manokana izany andala-tenin Jesosy izany. Ny fantaniana petrako de ny hoe somary kivy tamin'ny mponina tao Kana ve, sa kivy tamin'ny mponina tao Galili ve Jesosy, nahatonga azy ny teny an'izany teny somary marary mafimafy izany. Sa ve te hiteny sahady an'ity tandapa ity zay mandomba aravarany eo amin'ny Jesosy ve? Jesosy tamin'io fotoana io. Rehefa adadina lalina ny dikateny fototra n'izy io, ny ara-gramera n'izy io zany, de tsy nanome tsiny an'ilay tandapa naoviana Jesosy. Fa ny mifanohatra amin'izany ara ny zavatra nisy. Ohatra ny tiany Jesosy asongadina ny fihetsika ity tandapa ity. Ohatra ny tiany Jesosy ho avotra ny fihetsika izay hananany ity tandapa ity, izay ho ataony tsy ho ela kely. Zao no toy an'ny tantara. Zao zavatra toy ny tantara zany ao amin'ny Jaona ihany. Jaona ihany 4 ary ny 7 sy ny 15. Ary lehilahy izy nino ny teny zay nolazainy Jesosy taminy ka dia lasa nody izy. Jereo tsara le zavatra misy, tsy mbola nahita famantarana, mbola tsy nahita fahagagana lay lehilahy.
tsy mbola nahita ny zanany sitrana izy fa avy hatrany raha vao nandreny tenin'i Jesosy izy voalaza eo amin'ny 15 raha lehilahy nino ny teny izay nolazain'i Jesosy taminy ka dia lasa nody izy. Ny zavatra tiany Jesosy asongadina dia ity fihetsika ilay tandapa ity. Mino ny tenin'i Jesosy alohany ahitany fahagagana. Mino ny tenin'i Jesosy alohany ahitany famantarana. Everiko fa zava-dehibe zany finoana izany. Ny finoana ny azo no lasa aloha. Tsy mbola misy profo, tsy mbola nisy zavatra hitany masony, tsy mbola nahita fahagagana izy, nefa mino sahady. Maly dia nianatra isika fa misy karazany telo ny olona izay miaino an Jesosy. Afaka miara-mamerina amiko ianao. Ny voalohany dia ireo tsy mino an Kristy mihitsy, ireo mandaty tsy ino an Jesosy, ka na maro aza ny fahagagana, na dia maro aza ny famantarana hitany, dia mbola miandry Mesia hafa izy ireo. Mbola miandry Mesia hafa izy ireo. Manamafy ny fony izy, ary manamafy ny fony sy ny sainy. Tsy mety laitra ny fananarana, tsy mety laitra ny zavatra hita maso, fa ohatrany hoe miandry zavatra hafa mihitsy. Ny karazany faharoa dia ireo ataontsika hoe mino ny fahagagana fotsiny. Mino izy fa tena nisy fahagagana teo, tena niova mihitsy le rano tsotra, lasa divay. Nanasitrana mihitsy Jesosy, le lelajamba sy tranony Jesosy, mino ny fahagagana fotsiny izy ireo. Fa tsy mety miditra lalina. Ireo karazany faharoa ireo zany mety hoe mpijery fotsiny ireo, mpamonjy ny aktivité fotsiny ireo. Misy fihetsiketsehana ry dia mandeha izy, misy zavatra ry dia mandeha izy, misy azao ry dia mandeha izy. Fa izy tsy mety mandray an Jesosy mihitsy izy. Ary ny fahatelo dia ireo karazan'olona izay mino ny tondroany fahagagana. Dia Jesosy Kristy izany. Mandray an Jesosy izy ireo. Mino izy ireo fa Jesosy Kristy no Mesia, Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra, alefan'Andriamanitra mba hamonjy izao taranak'olombelona izao. Dia mandray an Jesosy izy. Mametraka an Jesosy loha laharana izy. Fa ny karazan'olona fahaefatra izay ho ianarantsika indray amin'ity hariva ity dia ny toe-tsain'ilay lehilahy tandapa. Mbola tsy nahita famantarana akory izy, mbola tsy nahita fahagagana akory izy, dia efa mino sahady fa marina ny teny ambaran Jesosy. Ary dia indro lasa nody ny anao lahy. Mino avy hatrany izy fa ny zavatra ambarany vavan'Andriamanitra, ny ambarany vavan Jesosy dia tsy maintsy tanteraka, tsy maintsy marina, ary tsy maintsy tanteraka izany rehetrarehetra izany. Misy manampahaizana manokana momba ny filazantsaran'ny soratan'i Jaona, manasongadina ny finoany ity lehilahy tandapa ity, izay nilaza fa tokotokony tamin'ny 2 folak'andro no nitenenan'i Jesosy an'le teny manao hoe sitrana ny zanakao, mandehana mody. Ary ilay lehilahy dia ohatra ny hodikodina, ohatra tsy dia maika hody loatra izy, ohatra ny variana nandeha nino izy dia tsy maika andeha hody hijery ny zanany. Ny manampahaizana dia milaza fa raha ohatra ka tamin'ny ray nitenenan'i Jesosy an'le teny io no nandeha nody lay tandapa, dia any amin'ny 7 hariva any izy no tonga any an-trano, satria ny manelanelana ny Kana sy Kapernaum mantsy dia misy eo amin'ny 520 kilometatra eo, zany hoe dia tongotra adiny 5 zany. Ary raha ny tokony ho izy dia tokony olona maika hody ity tandapa ity, fa tsy zany ny zavatra nisy. Naneo finoana lalina izy. Ny profon'izany dia zao ny ampitsony iny, ny fianakaviany dia naniraka mpanompo anankiray hitsena azy, ary ny teny taminy hoe sitrana ny zanakao, sitrana avy hatrany ny zanakao. Reo malala, tena olona finoana tokoa ity tandapa ity. Olona finoana, satria tsy mbola nahita fahagagana izy, kanefa nino sahady fa ny zavatra tenenin'ny vavan'i Jesosy dia tsy maintsy marina. Mifanohatra amin'izany ilay lehilahy anankiray atao hoe Tomasy, izay anankiray amin'ireo mpianatra Kristy, ray amin'ireo 12 nofidian'i Jesosy mba ho mpianatra. Tsy mety nino, tsy nino mihitsy ny teny nambaran'i Jesosy, ary tantaraina
ao amin'ny filazantsara izany, tantaraina ao amin'ny filazantsara izany. Zao no fanambarana mahakasika ny tantarany Tomasy ao amin'ny Jaona 20 ary ny andiny 520. Hoy ny mpianatra sasany taminy, efa nahita ny tompo izahay, efa nahita ny tompo izahay. De ho kosa izy taminy, hoy zany Tomasy tamin'reto mpianatra reto, raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatra nanomboana azy, de ataoko eo amin'ny olatra nanomboana azy ny ratsan-tanako, ataoko eo amin'ny lanovoany koa ny tanako, de tsy ino aho. Ny sasany tamin'reto mpianatra reto efa nahita an Jesosy, efa niresaka tamin'i Jesosy teny an-dalana, ary de nody nakany amin'ny efitrano ambony niresaka tamin'ny Tomasy, zay efa nahita ny tompo zay, nitsangana ny tompo. Nga Tomasy kosa tsy mino, za tsy mino raha tsy mahita, tsy mino raha tsy ny tanako mihitsy no mitsapa ny olatra manamarika ny nanomboana an Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Tomasy de tsy mino raha tsy mahita. Fa ilay tandapa kosa mbola tsy nahita fahagagana, dia efa nino sahady ny zavatra nataon'i Jesosy izy. Indro afaka fotoana fofoy dia tonga Jesosy niaraka tamin'ireo mpianatra atao amin'ny efitrano ambony. Zao ny fanambarana ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona 20 ary ny 720 sy ny 720. Ary hoy Jesosy tamin'ny Tomasy, atefo eto ny ratsan-tananao, jereo ny tanako, atefo eto koa ny tananao, ary ataovy amin'ny lanovoako, ary aza ho isan'izay tsy mino fa minoa. Eo amin'ny 9:20. Namaly Tomasy ka nanao tamin'i Jesosy hoe, tompoko sy Andriamanitro, tompoko sy Andriamanitro. De hoy Jesosy tamin'ny Tomasy, satria nahita ianao de mino, fa sambatra kosa izay tsy mahita nefa mino. Reo malala, io fahasambarana anankiray io no tiako resahana antsika rehetra, izay niaina n'ilay tandapa ary nivelomana io tandapa io, sambatra izay tsy nahita nefa nino. Ny filazantsara hafa dia mitantara ny fahasambarana ao amin'ny Marka 5:5, Matteo 5:5 ohatra, de miresaka ny filazantsarany amin'ny hoe sambatra ny malahelo am-panahy, fa izy no andova ny fanjakan'Andriamanitra, sambatra ny ory fa izy no ampifaliana, sambatra ny malemy fanahy fa izy no andova ny tany, sambatra ny nona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no vokisana, sambatra ny miantra, sambatra ny mpampihavana, sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ianareo no ny ara-tsy ny olona, enjehan'ny olona, asiany olona teny ratsy no ny amiko. Kanefa reo rehetrarehetra reo de mety fahasambarana ihany reo, fa ny fahasambarana anankiray izay tena ampianariny Baiboly atsika de ny hoe sambatra izay mino na de tsy mahita ary izy, sambatra izay mino an Jesosy na de mbola tsy nahita azy izy. Ary io fahasambarana anankiray io dia fahasambarana izay nomen'Andriamanitra manokana n'ity tandapa ity. Mbola tsy nahita famantarana izy, kanefa nino sahady, manao ahoana ianao, karazan'olona manao ahoana ianao, le karazan'olona voalohany resantsika tery aloha ve, ka ninona fahagagana hita de ohatrany tsy mampietsi-po anao zany fa vao maika manamafy ny fonao, sa le karazan'olona faharoa ve, ka ny fahagagana fotsiny no inonao, sa mino ianao na de mbola tsy mahita ary. Ka vonina andray an Jesosy Kristy ho tompo sy mamonjy ny fiainanao, sambatra izay tsy nahita nefa nino. Mbola tsy nahita ny Kristy isika, kanefa ilaina ny mino fa izy no tompo sy mamonjy napetrak'Andriamanitra mba hanavitra ity taranak'olombelona ity. Marobe ny zavatra tenenin'ny Baiboly izay mety mbola tsy hitantsika ny profo, fa zava-dehibe ny hinotsika izay ambarany vavan'Andriamanitra, ampianariny ten'Andriamanitra. Ny filazantsarany Jaona dia mirakitra ny toroteny teo amin'ny tendrombohitra ho isika, miresaka makasika an'ireo fahasambarana na i Matteo na Lioka na i Jaona, fa ny fahasambarana lehibe izay resantsika amin'ity hariva ity de ny hoe sambatra izay tsy nahita nefa nino. Ao amin'ny Apokalipsy 1:7, ny Baiboly ihany koa dia miresaka makasika an'ilay fahasambarana anankiray, sambatra ny manaiky miaino ny tenynyity faminaniana ity ary mitandrina izay voasoratra ao anatiny.
ny finoany ty tandapa ity de tsy hoe janona teo amin'ny finoana fotsiny ka finoana mandringa fotsiny fa nanaraka zay lambarany ten'Andriamanitra izy, nitandrina zay voalazany soratra masina izy, ary nanaraka zay nambarany ten'Andriamanitra. Ary zany ny tokony iainantsika am'izao vanim-potoana misy atsika izao. Ny antso ataon'Andriamanitra aminao am'ty hariva ity de tsy andro pirofo fa inonao na de mety mbola tsy nahita azy ianao. Aoka ho ampitombonao ny finoanao fa ny zavatra ambarany vavan'Andriamanitra de tsy maintsy tanteraka. Rehefa jerenareo ny tantaran'iny tantara ao amin'ny Jaona zay nivakitsika teo iny dia sitrana ny zanak'ilay tandapa. Ary tanteraka ny teny nambarany Jesosy. Koa tiako ny mizara izany fahasambarana izany ho antsika rehetra amin'ty hariva ity. Aoka ino isika fa ny teny ambarany Jesosy de tsy maintsy tanteraka. Koa izany finoana izany hitondra fahasambarana ho anao. Hitondra fahasambarana ho an'ny fiainantsika satria Jesosy Kristy mihitsy no ataontsika loha laharana. Jesosy Kristy mihitsy no ataontsika tompo sy mpanjaka ny fiainantsika tsiraray avy. De mandrano tahiry zany lesona izany ao am-pontsika rehetra. Ary Jesosy Kristy ane anjaka eo amin'ny fiainantsika rehetra. Ka olony finoana tahaka nyty tandapa ity isika rehetra. Amen. Andriamanitra rainay masina tsara indrindra ny an-danitro. Tiako ny mivavaka ho an'ny mpiaino izao fandarana izao amin'ty hariva ity. Tompo, impirimpiry izahay no mangataka pirofo, ary na de efa hita ny masonay izao ary ny fahatanterahany faminaniana de mbola minijamba ihany izahay. Tsy mitovy amin'izany kosa ny lehilahy anankiray zay nianaranay tamin'ty hariva ity dia ilay mpiasa ambony tao amin'ny fanjakan'ny Herode Antefasy dia ilay tandapa izany. Nino izy? Nino ny teny nambarany Jesosy izy? Na dia mbola tsy hitany aza ny fahamarinany sy ny tsy fahamarinany izany. Tompo, ampitomboy ny finoanay. Ampitomboy ny finoanay ka hanana finoana mihoatra noho ny voatsinapy izahay. Finoana ahafahanay mino fa ianao no tompo sy mamonjy napetrak'Andriamanitra mba ho mpanalalana anay amin'ny lanitra. Koa ho raisinay ho tompo sy mpanjaka ao anatin'ny fiainanay. Ka izy no andidi ny fiainanay. Jesosy Kristy ilay nalefanao mba hamonjy ny fiainanay. Tompo, aoka mba ho lehilahy, vehivavy, tanora ny finoana ireto mpiaino ity fandarana ity ireto. Ka ho hitanay eo amin'ny fiainanay izany, porofonay eo amin'ny fiainanay izany, ka hitandrina izay voalazany teninao izahay noho izany finoana ao anatinay izany. Tononay, angatahanay noho ny amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka rehetra izany. Amen. Izay indray aloha ny anio, mino fa nandray lesona saripitindray ianao androany tamin'izany lesona izany. Mirary soanao dia rapitsindray ary.